Miarabantsika eto fianaratso sy ny manodidina. Fotoana lehibe indray ny fotoanantsika amin'ny sabotsy fahen'ny volana may ho avy izao. Ho toy ny fampianarana lehibe izay efa nentiko teto tamin'ny sabotsy lasa teo dia mbola mafaly ihany manasa antsika rehetrarehetra eto fianaratso sy ny manodidina rehetra indrindra eto an-tampon-tanàna amin'ny fotoana lehibe izay andraisantsika fampianarana mahakasika ny fahendrena, fahalalana ary fahazavahan-tsaina ary fahatakarana. Ny fantatsika tsara ary hain'ny olona rehetrarehetra hoe ny firenena malagasy dia firenena manan-karena, ny tany Madagaskar dia tany manan-karena, fa malaza ny hoe ny vahoaka eo aminy dia mandro. Inona le antony? Misy arena be da be eto amintsika, fa raha vao mikatona ny lohantsika, mikatona ny saina dia fahantrana foana ny vokatr'izay. Ary dia tahaka izany ny mahatonga ny fiainatokantranonao, fiainam-pianakavianao. Tsy hoe eto fianarantsony tsisy zavatra atao, be da be zavatra azo atao eto fianarantsony. Ary ianao aza miteny hoe za tsy mananao fond pasteur, za tsy manambola ampiasaina, tsy hany ny olana. Fa raha vao mikatona ny loso ny saina dia tsy afaka mandeha lavitra elo. Ary zay no mahatonga antsika nanatanteraka an'ity seminaire momba na fahatakarana, fahazavahan-tsaina sy faheratan-tsaina ity, mbola tohizana amin'ny sabotsy ho avy izao izay seminaire izay. Andray fampianarantsika ao anatin'izay dia anao délivrance ny lohantsika mihitsy, ny délivrance ny saintsika mihitsy, hiala ny fanafantrana sy ny blocage ao anatin'ny lohantsika. Ny baiboly dia nilaza manao hoe ny fitahiana dia ao amin'ny lohan'ny marina, ao amin'ny lohan'ny marina. Zany hoe ny fitahiana rehetra dia atao an-dohantsika, atao amin'ny saintsika. Fa rehefa bloqué ao dia tsy tsisy ninonina hitantsika. Koa zany no anasako antsika mpitiavana sabotsy ho avy izao 6 Mai amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahoan'ny oloko Antarandoro ambadiky ny station Sel no anatantarantsika ny fotoana io. Sabotsy amin'ny 7 ora maraina ho avy izao. Mankasitraka Pasteur HERY TIANA RANDRIARIMALALA miaraka amin'ny mpiara-miasa no hitondra ny vavaka ho amin'izany. Ho tahiny tompontsika tompony.